Zavakanto kosa fahombiazana no azo amtinana ile etsika no karakaraina atao amin'ny CCSK tamin'ny andron'ny omaly. Lohateny zany etsika izany moa no hoe tsy ary no lasa etsika tafiditra indrindra anamafisana ihany koa ny fitiavana kalon'ny fahiny. Lovaramanantsoa ny tena toerana Stéphane Razafy mandimy kosa nakan'sary. Feno epoka ny efitrano filanonan'ny CCSK hitsitany mena omaly nandritra ny fampisehoana nampitondraina ny lohateny hoe tsy ary ny lasa. Fampisehoana efa noendrasany maro tokoa indrindra ireo mpakafiny kalon'ny fahiny ty seo ty izay niarahana tamin'ireo sangany eo amin'ny gadokira kalon'ny fahiny toy andry Nina Nahary, les frères Arthur ary Abel Ratsimba. Tanjona napetraka tamin'ity fampisehoana ity sy ny famerenana indray ireo hira nanamarika ny taona 50. Eo ihany koa ny fanomezana sehatra ireo sangany eo amin'ny izany gadony izany ho fanomezana fahafapo ihany koa ireo mpakafy na antitra izany na tanora. Tompokila sy tompoko vavy sationany amin'ireo vavanosongadina nentina ny fitombon'ireo kandida nanatitra ny antota taratasy filatsako fidina tamin'ity androandroany ity sy tamin'ny farany herinandro lasa teo ihany koa ny fanomezana ny santionany amin'ireo bulletin tokana ampiasana ny fifidianana fanisy eto amin'ny firenena. Isaorana feno ianao nanaraka ny fampalalamba vahoatra amin'ny farany io amin'ny rapitso amin'ny valora arivo indray ny fotoana antsika manaraka veloma tompoko.